Lafim-baovao tsy miala lavitra amin'izay ihany zany dia tsy maintsy hamafisana ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny renivohitr'i Madagasikara eto Antananarivo zany amin'ny ankapobeny ao anatin'ny fanamarihana ny fetin'ny 9 Jona. Efa misy zany amin'izao fotoana izao ny komisiona manokana natsangana izay andreketany ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, eo ihany koa ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary ny polisy munisipaly izay azo heverina fa tandroka hiarin'ny vozona ao anatin'ity tontolon'ny fitandrona ny tsy fandriam-pahalemana ity. Ny tanjona ao anatin'izany moa dia mba hiainan'ny malagasy vaky-volo ao anatin'ny fety sy ny fanamarihana ny lanonany 9 Jona ao anatin'ny filaminana. Fantarary fa natsangana ny komisiona manokana izay ivondronan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fianamboly, ny commune Antananarivo renivohitra sy ny polisy nasionaly izay antoka ny fikarakarana sy ny fiarovana ny carnaval sy ny podium izay atao Antsanalakely mandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena araka ny vaovao voarainay. Tsy ampanjavatra ihany koa ny fanamorana fivezivezen'ny fiara ka nampijaka amin'izany ny moraig indrindra manomboka ny 17 Jona. Ny miaramila kosa no mandrindra ny fandriam-pahalemana ny andro ny 9 Jona ka voakasika amin'izany Antananarivo sy ny manodidina, indrindra ny Mahamasina sy Iavoloha. Efa nanomboka herinandro vitsy kosa ho ihany ny vaovao no nanao fisafona sy fidinana eny amin'ny fokotany sy ny sekterany avy eo amin'ny komisaria central mba hampiembotra ireo izay mikasa hanao asa ratsy.